Djibat Elma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vaovao. Ny gaboraraka sy ny goragora no manjaka eto amin'ny firenena ary isan'ny lohalarina amin'izany ireo mpitarika nampindramina ny fahefana. Vokatrio, ny vahoaka no mizaka ny serany ainy, ny fidangany vidim-piainana sy ireo olana ara-tsosialy samihafa. Mijanona ho kabary ambony latabatra ny fampiarana ny tany-tandalana ka tsy mahatoky an'i Madagasikara na ny mpandraharaha mampiasa vola na ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Olana ara-pitsarana sy ara-politika na juridico-politika no isan'ny mampihisatra ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Hoy ny filohan'ny sendikany mpitsara eto Madagasikara. Ankoatra ny fanitsina ny dingana lalovana amin'ny fanenjehana azy ireny, misaraka ny feon'ny fieritreretan'ny mpitsara tsirairay amin'ny didy avoaka ihany koa ny SMM. Mitaky ny amohanany namany indray izay nosambory mitandro ny filaminana omaly ireo mpiasa mandroaka fako eto Antananarivo eo anivon'ny SMA. Misa efatra izy ireo no voasambotra ary ny iray mbola tsy navototra. Mitohy ny tolona amin'ny fitakianan'ny karama izay efa mantaona no tsy zarizary ny fandraisana izany hoy izy ireo. Mandalo fotoana sarotra ny tanora malagasy ankehitriny noho ny fanatontoloana ary sarotra ho azy ireo no miatrika izany. Manampitrotraka izany ihany koa ny tsy fanaovan'ny fitondrana ankehitriny lahara-pameana ny fanabeazana eto amin'ny firenena. Nanakoaky sy niteraka resabena tamin'ny Ainivagjery sy tamin'ny tambazotra ny serasera sy teny anivon'ny fiarahamonina ilay hira mitsangana ry tanora amin'ny endriny hafa. Ivahiny ato anatin'ny fampalalam-baovao ny mpaitantara Lainiriko Alexandre iresaka ny mahakasika io. Any ivelany, olona mahery ny 30 no namony ainy izay nafatesana zaza amam-behivavy nandritry ny fanapohana toerana natokana ho an'ireo mpifindra-monina ao a Bande de Gaza. Araky ny tatitry ny ministry ny fahasalamana ao Hamas, fanafiana izay niseho nandritra ny fifandinihana amin'ny fampitsaharana ny ady. Arahintsika vetrany any andindinin'izay. Agafany an-trano tompoka lasety mikoa amin'ny izy ny tokantranonao ato anatin'izao fampararam-baovao izao haterina ny arahaba ary manasanao ampanajana anjo izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampararam-baovao avy hatrany ny matoan-dahatsoratra tahaka ny mahazatra. Ny gaboraraka sy ny goragora no manjaka eto amin'ny firenena ary isan'ny lohalarina amin'izany ireo mpitarika nampindramina fahefana. Vokatrio, ny vahoaka no mizaka ny tserany aina, ny fidangany vidim-piainana sy ireo olana ara-tsosialy samihafa. Mijanona ho kabary ambony latabatra ny fampiarana ny tany-tandalana ka tsy mahatoky an'i Madagasikara na ny mpandraharaha, mpampiasa vola na ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-toekarena. Miakatra indray ny vidin'ny siramamy, ny tombo indray ny vidin'ny vary, ny sinakankery ny taroa, niakatra tanàna ny dahalo tatsy, hiakatra ny sarandalana fa ratsy ny lalana, tapaka mandritra ny ora maritra ny jiro, amin'ny roa maraina no milahatra rano. Tozary lasa fahazarana sy andavanandrom-piainan'ny malagasy ny faharenesana sy ny fiainana trangan-javatra tahaka izany ary tsy tao anatin'ny volana vitsy fa efa ny taonany maro raha tsy ilaza ny 5 sy ny taona farany. Toa alaim-panany sasany hevitra ny amin'ny hoe mbola misy mpitondra ve eto, mpitondra fanjakana. Toa mitady ho adiny fa izany mpitondra fanjakana izany nampindramin'ny vahoaka ny fahefana izany aneky ka manana ny tamberina andraikitra averina amin'ny vahoaka. Raha ny androany aloha, toa tsy lava ny listra raha izay resaka tamberina andraikitra naveriny mpitondra tamin'ny vahoaka mpandony eta sy miantoka ny fampandehanana ny firenena izany. Toa mivadika aza ny rasa fa ny mpiasa indray androany no mipetroka ny patron. Toa ny mpiasa indray no mizaozao sy toa manao zinona ny vahoaka izay patron-ny. Rehefa mitaky ny zony ilay patron, ny amin'ny tokony hanaovan'ny mpiasa ny asa araka ny tokony ho izy sy ny fanarahana, dia maika ry ilay mpiasa miantso ireo tsy manana fitaovam-piadiana. Toa mitady hifamadika sa ampifamadina ilay hoe mpifidy sy ny fidiana. Sa araka ny anian'ny sasany hoe nga moa nisy nofidiana teto. Raisina amin'izany ty ohatra ny tsy fananana asa ity, toa ezahana voiziny ilay hoe ny asa misy fa ny tanora ny kamo, miandro tolora-potsiny fa raha asa tsy lany eto Madagasikara. Toa ny anilika andraikitra no mahamaika rehefa mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana ary kingery milaza fa misy ambadika politika io.
Ny vahoaka toa beazana hiaro an'ny tenany, ihany ankohonany ary toa lasa hoe mpiantoka fampisehoana sy zavatra mahafinaritra ny fitondram-panjakana, izany hoe ny anio ihany. Miariary toy ny tafika andrefa tanàna nefa tsy ahafenina ireo endrika kolokolo sy fitadiavana tombontsoa manokana ataon'ireo tompona andraikitra, ka tsy manaiky hanao sonia raha tsy mahazo anjara, tsy manome alalana raha tsy mandrimbona kely sy ny sisa, ka mahatonga ny Madagasikara tsy mety mandroso io. Tsy matoky sy tsy resy lahatra ny mpandraharaha fa andesy aharitra ny fampiasam-bola ataony eto amintsika, ka aleo ny mifindra lasy. Fa misy kosa ireo samandoda tabatra, ka io ny fiteran'ny rambony io ny talen'ny kabinetra teo aloha teo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika. Sofa efa taitra ilay malagasy no lazaina fa valalabe mandry. Mahita fa tsy misy orinasa ny forona sy tantanana na malagasy na vahiny teto raha tato anatin'izay fitondrana ara-joelina izay, ka hoe nitondra ny anjara biriky ho famahana ny olona ny tsy fananana azy. Izao aza, ny efa eo ndray, na orinasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, efa soserom ny ankamarony. Izany rehetra izany, izay tsy takona fenina, miariary toy ny vaiakandrana ka mahatonga ny mpiara-mombona antoka amintsika, hijery sy anaitra ary ampatsiany amin'ny atao hoe mitondra fanjakana, mikatsaka ny fampandrosoana ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Nanakoako ny vondrona Europeanina, izay isan'ny mpiara-mombona antoka ara-bola voalohany amin'ny Madagasikara. Betsaka ny mandilana ho tetenina hoy ny masevony. Izao indray, niditra antsehatra ny avy amin'ny banky iraisam-pirenena, nandefa ny ONUPS na ny Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet. Antony feonanteny milapampanjakana ny avoloha noho izay raharaha fahaiza mitantana ny firenena sy ny tetikasa mpampandrosoana izay hatrany. Ny fitondram-panjakana izay zara raha navita namoaka izay vola nosiniavina sy ny fanarana tamin'ny mpamatsy vola noho izay fatra ny fahaiza mitantana izay. Maro ny tranga ahitany izay fisatry ny fivoan'ny robinet izay. Raha tsy ilaza fa tsy ilay vola $4 miliara avy amin'ny banky iraisam-pirenena izay amatsiana tetikasa misy 420. Telo taona izao, zara raha mihoatry ny $1 miliara tamin'io ihany no tafavoaka. Misatra ny famoam-bola amin'ny mpiara-mombona antoka noho ny tsy fahampiny ny fahaiza mitantana eo anivon'ny governemanta sy ireo nampiandraketina ny tetikasa, noho ny tsy fisian'ny fisarahana andraikitra sy ny fisarahana ny fahefana. Fehiny, tsy misy ny tany-tandalana ary miseho amin'ny endrika maro samihafa izany eto amintsika. Ny vahoaka ihany anefa no mibaby izay tsy fahafehezana ara-pitantanan'izay. Vahoaka izay efa nampiseho ny fahavononana sy ny fahasahiana ka tsy namaly ny antso tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena ireny. Nampiseho ary ampiseho fa tsy ekena ny fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena ataon'olo tokana. Mila ary mitaky tany-tandalana isiny ny tena fampandrosoana. Fa olana ara-pitsarana sy ara-politika na juridico-politika no isany nampitsahatra nampihisatra ny fanenjehana ireo tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena hoy ny filohan'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara. Akoatra ny fantsiana ny dingana lalovana amin'ny fanenjehana azy ireny misitraka ny misarika ny feon'ny fieritreretan'ny mpitsara tsirairay amin'ny didy avokany ihany koa ny SMM. Iverisara. Hosarotra ny fahafahana manenjika ireo tompon'andraikitra ambony, voasaringotra amina kolokolona fanodikodinam-bola mpanjakana teto amin'ny firenena. Raha tsy misy ny fanitsiana ny dingana lalovana amin'izay amin'izao fotoana izao, hoy ny filohan'ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara. Tranga izay hanamafy ny fanimbazimbana ny tany-tandalana izay efa tsy hita taratra intsony eto amin'ny firenena. Ho an'izay namorona n'ilay lalàna, nanao an'ilay lalàna voalohany sy nandaniny ny mpanao lalàna ny lalàna sahala amin'ireny tany am-boalohany dia efa tokony eritreretana hoe ahoana ny fomba apahalaky ny fanenjehana tompon'andraikitra-mpanjakana ambony mety hoe nanao fahadisoana. Le izy anie mitovy principe général des droits izay enjehan'ny lalàna dia mbola misitraka an'ilay atao présomption d'innocence foana. Fa eo amin'ilay paikadiny mety mahasamy, tsy mety fa eo amin'ny paikadiny mahasamy hafa azy ka raha hitan'ny zareo nefa natsapan'izay hoe mazevatra l'izy dia afaka manao an'izay dingana zay hoe misy dingana tokony alefahana ato amin'ilay paikady. Tsika moa zany raha vao miresaka hoe état de droit na tany-tandalana, famaritana azy amin'ny teny fo zany dia hoe na ny mpitondra na ny vahoaka izay hoentina dia tsisy mena ambony mena fa samy eo ambany lalàna avokoa, ary tsika tany mandala ny demokrasia. Dia io no olana satria mahatonga azy hoe resaka problème juridico-politika ilay izy poste politique daholo ny akabetsahany nomination an'ireny ireny, tsy hoe ny akabetsahany fa ao no mifahatra le izy. Dia eo anivon'ny fiarahamonina aloha zany ny sahako no miteny aloha hoe mbola somary marefo io ny resaka demokrasia eto amintsika satria ao anaty singa ny tany demokratika ny tany-tandalana
Ankoatra ny fanitsiana amin'ny prosedura nandingana amin'ny fanenjehan'ireo tompon'andraikitra ambony voaroroy amina kolokolona fanodikodiana-mbola mpanjakandreo. Miantso ny feon'ny fieritreretan'ny mpitsara rehetra ihany koa ny filohan'ny SMM amin'ny famoahana ny didim-pitsarana. Ho taratry ny fahaleovantena pitsarana lavitry ny tsy maty manota ihany koa. Miresaka an'izay instrumentalisation zay eo ihany koa le hoe mahay mizy resahanareo teo angambany tsy de tena hoe le fifehezana moa zany fehezin'ny exécutif avy ny fitsarana io ho an'ny mpitsara isam-batan'olona indrindrandrindra eo anivon'ny mpitsara mpamoaka didy de re moa zany tena maleo tena amin'ny asany. Eo anivon'ny fampanohavana de misy le atao hoe subordination hiérarchique. Ny mpitsara moa zany samy nanao fianianana teo amin'ny asany de anjaran'ny mpitsara isam-batan'olona no misaina sy mieritreritra amin'ny didy zay avoakany. Fa fomba mpijery ny vahoaka amin'izao angamba de zay hoe fiankolokolo fitsarany fehezin'ny mpanatanteraka ny fitsarana sy sisa. Tsy maintsy mandalo ny fankatoavan'ny solombavam-bahoaka ny fanohizana ny fanenjehan'ireo tompon'andraikitra ambony eny anivon'ny fitsarana avy raha iverenana. Milaza ny manao ny asany araka ny tokony ho izy ny komisiona misahana ny fiampangany eny anivon'ny antenimiram-pirenena. Saingy miaotra ny solombavam-bahoaka amin'ny fankatoavan'ireo dosie aroso eny anivon'ny fitsarana avo. Asa no nitahotra valifaty politika ave sa misy ny baiko sy ny tsindrina ny mety ho fanambazana vola ka tsy hatongava ny fanenjehan'ireo tompon'andraikitra ambony. Hatramin'ny farany, trango izay mila fanovana ka mitaka ny fahatongava-tsainany rehetra. Amin'ny fametrahana solombavam-bahoaka vonina narina ny fomba fanaovana politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoa amin'ny mpividianan'izao. Ny ady amin'ny fantrana eto Madagasikara no tanjon'ny kolektif ny malagasy ary mazava ny paikadin'izy ireo amin'izany raha ireo fanehoan-kevitra taorian'ny fandaharana manokana ataon'ny kolektif ny malagasy omaly. Mazava ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena manoloana ny zava-misy olona mahafantatra ny marin'ireo mararin'ireo malagasy no andrasana eto amin'ny firenena. Fitianokoloina. Zava-dehibe manoloana ny paikady hitondran'ny kolektif malagasy ny fanohizana ny tolona izay efa natomboka tamin'ny taondasa izany fanehoan-kevitra taorian'ny fandaharana ny hitondran'ny kolektif malagasy fanazavany. Potika amin'ny lafiny rehetra ny firenena, mivondrona hiady amin'izany ny kolektif malagasy. Ny zavatra hita tokoa manerana ny nosy dia ny zavatra hita tsy mandroso Madagasikara fa miemotra. Ny zavatra hita amin'ny lafiny rehetrarehetra ohatra amin'ny lafiny lalana, zavatra hita tao anatin'ny fotoana maromaro zay tsy hita ny fikojakojana ny lalana fa miapotika ny lalana, mirongatra ny insécurité sy ny sisa. Ny zavatra azo lazaina zany tsy mandroso velively Madagasikara fa miemotra raha ny réalité misy amin'izao fotoana zao ny jerena. Zava-dehibe tokoa ny foto-kevitry ny kolektif ny malagasy satria raha ny eritreritra ny vahoaka malagasy fa resy dia velona indray izay fanantenana izay androany araka ny lazaindry zareo teo fa tsy olona ny fahavalo fa ny fahantrana amin'ny hoe fifidianana no hitondrana indray ny tolona any no anehoana vahoaka ny tsy fakasitrahany mbola hijanona amin'izao zavatra misy izao ve araka ny lazaina tao hoe raha hita fa mandroso ny fiainany tsirairay dia afaka mijanona amin'izao fa raha hita kosa hoe tsy mandroso dia tokony andray anjara ny fifidianana any no anehoanao ny marary anao anehoana n'izay ataontsika hoe tolona izay dia amin'ny alalan'ny fifidianana andreo kandida atolotry ny mpanohitra hoentina anoherana izay fahantrana zay. Raha ny zavatra tsapa zany dia zao hoe mbola mipetraka ilay foto-kevitra ny rahana hatramin'izay ary ny kolektif dia mitanana izay zavatra nomena ny vahoaka ireo zany dia makany amin'ilay fanatanterahana ilay fiarahana izay hanamafia ilay majorité any amin'ny antenimieram-pirenena satria mazava tokoa fa ny fanamarona zany ny député zany lany any anatin'ny antenimieram-pirenena dia zava-dehibe ho an'ny fivavahana eto Madagasikara. Mazava ho azy fa tokony izay tokoa ilay izy manao tokoa moa zany hoe solombavam-bahoaka nefa tsy mahafantatra ny vahoaka ao aminy sy mietaeta ny vahoaka ao aminy dikan'izay zany dia anisan'ny tsara sy voizina ny fakana ny hevitry ny any fotony. Hoe zavatra normal be zany reny mba hoentina anazavana sy hitondrana ny fehi-kevitry ny kolektif malagasy ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Donc normal raha ohatra mametraka an'iny zareo mba hisiny
mba isiny fifampiresana mazava tsara kokoa am'ireo aiay zay mipetraka amin'ny vahoaka malagasy mahakasika ny hoe misy ve ny fiarahana sy tsy fiarahana eo amin'ny vovonana collectif malagasy ireo vovonana hafa. Anisany mampiavaka ny collectif malagasy ny raha mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka io dia miainga avy any amin'ny fototra, miainga avy any amin'ny base zany ny fanolorana ny mpandray anjara tsirairay amin'ny fifidianana. Mazava ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena tsy misy mandeha amin'ny laony eto amin'ny firenena ankehitriny. Olona mamaly ireo marary sy etahitan'ny mponina eny fotony no ilaina ahafahana miady amin'ny fanitrana. Raha amin'ny tena izy aloha tokony le olona tena mahavita ny tena mba hoe asa tena hoe mijery ny tena vahoaka mihitsy satria le izy misy le hitanao le hoe solombavam-bahoaka le hoe nanefa nohatra ny petraka any ambony latabatra fotsiny fa tsy mba tena mijery le fahoriam-bahoaka satria sahalan'ny aty aminay ato zao raha vao fahavaratra zao le avy le orana tena tonga dia tena rano be tena tsy mba nefa tamin'le fifidianana tamin'ny an'ireny mijery an'ireny izy dia manana hoe foto-davitra sy hoe amboarina le zavatra nefa tsy misy tsisy nenenina vita mihitsy dia ohatr'izay zany le izy mba te hoe mba te hiova ny fari-piainana soatran'izany mba hiova ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany mba hiena ny vidim-piainana soatran'izany zay aloha ny ena zay olom-baovao an'izay aloha mba hoe anina satria ireny mba ohatrany hoe malala an'le tsifisinin'ny vahoaka any teo aloha zany ohatrany tsy anina mihitsy tsy io aloha zany mbola tsisy fivoarana aloha hatseto mbola hita hoe miakatra daholo vidim-piainana sy ny retsarehetra aloha mbola tsisy fivoarana aloha hatram'izay nalana ny filoham-pirenena zay le tsy fijerena madinika eo ihany le mpitondra lany koa zao mbola tsy fantatra mihitsy zay tena programme anasany hatram'izao mbola tsy metsaika any an'le vahoaka madinika zany eo vahoaka madinika any na tonga azy teo amin'ny toerana io mbola tsy metsaika any mihitsy zao. Raha pirenena tsy milamina aloha hatseto aloha fa misy ny fandikan-dalàna eny antsefatsefany eny tsy rarahiny zalaha fa samy manana fanjaisany anjara fanjaisany an'le lalàna le tsirairay samy manjirotra an'izay rohitiny eo tsy verina ntsony zany amin'ny article 42 sy ny karazany. Tsy aivina isan'ireo nantitra ny tenin'ny collectif malagasy ny ady amin'ny fanitrana eto Madagasikara ny famaliana ny fasahirana ny vahoaka no tanjon'ny collectif malagasy raha ireo fanehoan-kevitra fiaraha-midinika sy fanapa-kevitra iraisana no ahafahana manatanteraka izany raha ny fanazavana ary tsy androso ny firenena raha tsy mipetraka ny tany-tandalàna ajaina ny soatoavina sy ny fiandrianam-pirenena. Ampitsahivana fa raha mpitso alady amin'ny iray olatoraka-andro no hanarahantsika ny famerenana iny fandaharana manokana ny arana tamin'ny collectif ny malagasy iny anoizantsika ny fampahalalam-baovao dia nanao fanambariana ny sinady na ny syndicat-ny administrateur civil manoloana ireo seho-javatra sy tsindry ataon'ireo olom-boafidy sy mpanao politika sasatsasany amin'ireo administrateur civil amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara nivoatra tamin'izany fa ahato io fanambarana mikasika ny tsy fiasana saika ho ataon'izy ireo manerana ny nosy io. Anisan'ny fanapa-kevitra iray no raisin'izy ireo tamin'ireo fanapa-kevitra maromaro no raisin'ireto administrateur civil ireto no ireo tsindry maro samihafa izay ataon'ireo olom-boafidy sasansasany amin'ireto solon-tena-panjakana eny fotin'ireto izany ny fanamelohana ireo fihetsika rehetra dia mbola manan-kery araka izao fanazavana hoentiny sekretera jeneraly ny sinady izao. Manoloana ny zavatra rehetrarehetra izay nanjony solon-tena-panjakana moa zany mbola manan-kery ny filazana rehetrarehetra izay nataonay tao amin'ny Baobab Troy tamin'ny omaly zoma fa 25 volana marsa tamin'ity taona ity fa misy zany ny indro kely rehefa nifandinika zany ny fanarahana dia najanona zany le anankiray aloha hoe le mahakasika fampiatona ny asa manomboka amin'ny alarobia ho avy zao ka hatramin'ny zoma izay nikasena atao satria rehefa natao zany dinika mbola tsy dia tafita amin'ny ambaratonga ambony rehetrarehetra zany ny fanapahan-kevitra
dia mbola nanapa-kevitra fa ato anatin'ny fanambarana zany le hoe tsy miasa larobia ka ny collègue namana rehetrarehetra moa zany efa mahalalan'izany efa au courant daholo hoe tsy raikitra le tsy fiasana fa miasa zany amin'ny raha fa mbola misy zavatra kely zany hodininay miaraka aorinan'izay zany angamba vao mandinika hoe inona ny atao fa ny fanamelohana rehetrarehetra mahakasika ny zavatra nanjo misy olo tena mpanjakana sy ny administrateur civil rehetrarehetra regny zany mbola mijanona ho fanamelohana mbola mijanona tsy ekeny administrateur civil. Teboka maromaro no karazana seon-javatra na antsonjay ataon'ireo mpanao politika sy ireo olom-boafidy sasantsasany na tonga ireto sinady ireto nanao fanambarana teto Mahajanga ny andro ny 17 ny volana Martsa 2024. Ndrembaba amin'ny pejy toekarena dia tsy tondra vahaolana amin'ny fandrindrana ny sehatry ny ariana kibon'ny tany eny ifotony ny fametrahana ny zone d'encadrement raha ny ampiditra mpitrandraka mandinika 10,000 anatin'ny sehatry ny ara-dalàna no isan'ny tanjon'ny fanjakana amin'ny ametrahana ireo zone d'encadrement raika amin'ny 10 ahina ny ampanjaka kolokolo izany ary tsy hitera-boka tsomarina ho an'ny fanjakana ho ireo mpisehatra fanampanazavana. Io zone d'encadrement io moa zany dia matetika misy zone petit périmètre minéralisé zany hoe ahitana vokatra otrikaina kibotany zay tsy ao anatina permis le izy dia manao association zany le toerana zay ipoiran'le izy dia iny association iny zany autorisé ny fanjakana mandrisiny ny mbola manao an'ilay asa fitrandrahana fa orinan'izay zany dia tsy maintsy avadika permis le izy fa ma association azy moa zany par rapport amin'le permis tsotra dia hafa zany le mifehy azy vis-à-vis ny centre fiscal. Raha ny fahitana azy moa zany dia mety afaka manome asa ihany fa eo amin'ny resaka revenu zany izy raha par rapport amin'ny fanomezana permis ordinaire zany dia tsy dia misy vokany loatra amin'ny fanjakana fa raha ny eritreritro manokana zany dia tokony aloha dia permis tsotra ihany le izy. Toy n'ilay fitokonana izay nitarika fanaparitahana fako mandehanana Antananarivo omaly dia mitaky ny amoahana ny namany iray izay nosambory ny mpitandro ny filaminana omaly ireo mpiasa mandroaka fako eto Antananarivo eo anivon'ny SMA misy 4 izy ireo no voasambotra ary iray tsy mbola navotitra mitonitolona amin'ny fitakiana ny karama izay efa matona ny notsizarizary ny fandraisana izany ho izy ireo hita teny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana ny vonina ny hiditra an-tsehatra. Ny lanja Sorabavety tetsy amin'ny SMA Ampasapito androany ireo mpiasa izay mandroaka fako eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ankoatra ny fitakiana ny karama izay efa mantona no tsy zarazary ny fandoavana izany mitaky ny famohana tsy misy fepetra ny naman'izy ireo izay nosamborona omaly nandritra ny hetsika fanarana ihany koa ireto farany raha ny fanazavana tsy mbola navototra ny iray tamin'ireo mpiasa miisa 4 izay nosamborona omaly hatrany. Fa le anankiray any amin'ny fipa zany mbola tena voatazana any izy mandrakatra amin'izao dia izay mbola mahatonga anay eto ny karamanay koa moa ny karamanay koa moa zany dia mbola eto ihany zay satria ny karama mbola tsy misy mivokatra amin'izao ny karamanay ka tena mampalahelo anay tompoko raha karama no takinay karama tsemboanay nefa dia zao mpitandro filaminana miandry anay izahay zany dia tena anisan'ny tena malahelo satria ny PDS nanao fanambarana tamin'ny maly tsy mba niresaka vahaolana karamanay no teneniny fa resaka hoe misy pikaramanady ony aminay ary anao PDS ny angatahanay tena anao tamin'ny fito tamin'ny 4 izy no niteny fa hoe amin'ny 7 ny karama tonga tato aminay filoham-pirenena tamin'io tato amin'ny mikoja dia niteny ny PDS hoe amin'ny 7 ny karamanareo 7 mars hatramin'izao nefa 15 mars tsika zao mbola tsy misy ny karama 16 mars andro mbola tsy misy ny karama février tenenina io koa zay zany dia mangataka hatramin'ny farany zay aloha avy aty aminay ny karamanay sy reo fotoana laninay teto nandritra zay 3 taona natapatapaky ny karamanay zay mbo malala menatra tsika rehetrarehetra indrindra fa tsika tompona andraikitra isam-bola an'izao ve zany dia ohatran'izao foana mahazo andreo mpiasa ireo lasa tara lava lasa manjary mahamenatra zany tsy voninahitra zany izay mandroaka sordira so manadio tanàna ory nefa ny karamanay na ny karaman'ireo olon'ireo tsy nandray ireo na ariary
isaky ny isam-bolana zao a dia misy ny problème resaka arabola sao dia tokony hofatarina le olana rehefa tsy zakan'le SMA tsony le izy a dia tava olana fa mijaly le olona renge raha olona valonjato reo e manambady amanjanaka amin'ny total any amin'ny 5,000 olona any e ampijaly olona 5,000 e zany tsika zay fitanarivo tsy maintsy mandroso ankilany niara-ny erisetra sy eri-pamoretana avy amin'ny mpitandron'ny filaminana ireto farany omaly izany fanazavany iray tamin'ireo voasambotra vonoiny zay sady felafelany ny dagadakany tsinona hoe mibahana amin'ny arabe hono zay nefa zoanay ny angatanay fa mangataka anao zay tale ame ny volanay a dia ampitombono karamanay a avainy namanay fa mampanay elo zahay zay ty karama varomasaka reto avainy karamanay a dia hitany antrana teny atoena ireo mpitandron'ny filaminana ny vonina ny hiditra antsehatra manoloana ireo mpiasa mitaky ny karama ireto tsy aivina efa nisy ny fampanantenana mikasika ny amana ny olon'ireto mpiasa izay mandroaka ny fakonantananarivo ireto saingy tsy mbola tanteraka izany ankehitriny antony nampitroatra ireo mpiasa omaly izay nanaparitaka sy nanao sakandalana tamin'ny alalan'ny fako tamin'ny toerana maro teto andrenivohitra fidakina izay hiamafy raha tsy mivoaka ny karama manodidina izay trano dia manjaka hatrany ny tsindry azo lendra sy ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpiasa raha ny zava-misy iainan'ireo mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivo ny syndika fisemarina ny firaisam-ben'ny syndika ny mpiasa malagasy révolutionnaire androany nambaran'izy ireo hatrany fa tsy mahavelona intsony ny karama farany ambany izay nofarita ny fanjakana ho 5,000 sy 5,000 hetsy ariary noho ny fiakaram-bidim-piainana sy ny fahasahiranana mahazo ireo isan-tokantrano. Mbola maro ny zon'ny mpiasa tsy voahaja tsy vohitsakitsaka raha ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny teo anivo ny syndika fisemare na ny firaisamben'ny syndika ny mpiasa malagasy révolutionnaire androany. Tsy mahavelona intsony hoy izy ireo ny karama farany ambany izay nofarita ny fanjakana ho 5,000 sy 4 hetsy ariary noho ny fiakaram-bidim-piainana sy ny fasahirana ny isan-tokantrano. Ity farany izay nanamafy fa tsy lara-pamehana ho an'ny mpitondra fanjakana ny fampananjana izay zon'ny mpiasa malagasy izay. Madagasikara tany misy fanjakana. Fandraindray zany aty amin'ny tontolony asa izy io tsy miatra loatra. Fa ny amin'ny zavatra hafa izy io tena hita hoe misy fanjakana izy zany. Raha tentsika hoe karama, raha izay fisemare manokana zany dia mivoeny hoe 1 million d'ariary ny karama raha zao fiainantsika zao zany. Vidim-piainantsika iainantsika zao zany any hoany amin'ny 1 million d'ariary zany no tokony karama farany ambany satria ny tokantrano malagasy zany dia ahitana olombelona miaina tokantrano anankiray zany 5. Raha natao zay filana andavanandro zay zany any hoany amin'ny 1 million d'ariary zany no karama farany ambany ho an'ny kategoria M1. Dia hatreto aloha zany mbola tsy tratra le tanjona hoe karama mahavelona fa karama iainam-piasa amin'izao eny an-dalana dia lany. Tsy mijanona eo amin'izay olan'ny karama izay ihany. Misy ihany koa ny kolikoly ara-pananahana eny anivony ireny toeram-pampiasana ireny. Hoy ny filohan'ny syndika fisemare. Misy tokoa zany fa ny olana amin'izay dia na le olona matahotra dia tsy samy teny na mamepirofo anay na sarotra be ny mamepirofo. Dia eo foana mipetraka ny olana ary misy orinasa mihitsy ohatr'izany voaingana zao na hoe fitarainana mpiasa. Tsy maintsy miaraka amin'ny lehibe raha te hijanona amin'ny orinasa. Zazavavintsika anie zany ny ankamaroany dia simba daholo e. Dia maninona tsy mitaraina? Matahotra no very asa, tsy hiasa intsony nefa mananjanaka. Zany mahazo ny mpiasa malagasy indrindra ny zazavavy. Ny lehilahy koa misy vola indray no takiana aminy. Ireny moa zany le mamepirofo ohatran'ny sarotra be ny azahoana pirofo. Ny tenenao inony olona ve? Fa misy dia misy tokoa zany raha tsy ny tompony hoe victime no mitondra pirofo dia sarotra ho anay syndika ny rotsaka eo. Miantso ny fanjakana araka izany ny syndika fisemare ampitsahatra ny fanenjehana sy ny fanaovana antsoja ireo mpitarika syndikaly. Ankilany notanterana androany teny Ambatomainty ny fifampiarabanana tratran'ny taona ho an'ny ity syndika ity. Izay aloha mamarana ny tapany voalohany fampahalam-baovao ao aorian'ny dokam-barotra isika miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa sady andray vahiny ihany koa. Lâche plus ton fun, des études, des recherches,
ton fun, tout sur ton phone avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton phone. Tu as maintenant ton Yellow One. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Répète dans mon cœur. Debout, 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 debout. Ça suffit. Laisse-les, c'est pas grave. Arrête, c'est pas grave. C'est pas grave. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taverna samatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao ho toy izay tsika avy hatrany ary izany. Ponina maro eto Madagasikara amin'izao no mampaikapeo no ny fanarao tapahefana ataon'ireo nampindramina ny fahefana makatany amin'ny hekitarany maro ho an'ny tombontsoany manokana. Manampy io ny endrika fivarotana tanindrazana amin'ny fanaovana ilay bay amfiteotika toy ny any amin'ny nosy Sakaty sy ny nosy Mitsio. Ireo no isan'ny hotaterina ao anatin'ny fandaharana alalino an'ny rampitso. Andao arahanary ny sombony amin'izany. Toerana manana ny tantarany, manana ny fomba ny tahaka ny tanàna maro eto Madagasikara ny ao amin'ny nosy Mitsio. Izany rehetra izany anefa mety ho afoy anatiny indray mpimaso raha manao letrezana ny fanjakana. Ary raha tiantsika hoe fandrosoana dradradraigna io zegny oka zegny mba ny fomban-drazagna tsendriky no ajaigny sady ampandrosoana fa tsy fomba ny vahiny zegny no entigny aty zegny. Tany efa nolovaindreo tamin'ny razam-bendreo fahaela zegny le raha zegny nefa niany ty ro ahilikiliky andeha adoso io fa le mpandraraha-panambola ndraiky no ahita tombony amin'le raha zegny. Tsy mifananavitra amin'ny zava-misy ao amin'ny nosy Mitsio no mitrangany amin'ny nosy Sakaty, distrika ny nosy be. Ny volana May 2024 efa niroso tamin'ny fiantsony ireo vondron'olona sy olobe ao amin'ity tanàna ity ny prefet tao nosy be miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra isatokony. Nilaza fa ho afindra toerana ireo mponina fa ilain'ny fanjakana ny tany misy azy ireo. Ny aloha io efa nisy ny didim-pitondrana ny voaka izay mankatoa ny fampanofana maharitra bay amfiteotika mandritra ny 7 taona amin'ny orinasa Green Madaland ary eo ambany fialofa ny projet présidentiel. Raha ny lahatsoratra navoaka ny Natural Justice ny faha-30 oktobra 2024 7.10 hektara no velaran-tany nomena mpampiasa voly io ary 100 ariary isaky ny metatra toradro no ofan-tany.
izay no makasika an'iny fa fantatsika tsara fa nanakoako teto amin'ny firenena sy niteraka resabe tamin'ny ainivakjery teny amin'ny tambazotra tserasera sy ny maro hafa ny makasika ilay hira mitsangana ry tanora tamin'ny endriny vaovao nataon'ireo tanora samy nanany fanehoan-keviny makasika an'iny ny olom-pirenena rehetra fa ny tsapa dia ny maro anisa no tohina sy nanameloka satria manana ny asany sy ny tantaram-pirenena fa indrindra ny tantaran'ny MDRM ny iriny manambahiny ny sapana fampalalambavao amin'ny ity alina ity izay mpahay tantara iresaka makasika izay ira izay amin'ny mampahay tantara sy mpampianatra tantara eny amin'ny ambaratonga ambony anao dia ahoana ny fahitanao any iriny very repère araka ny fiteny sy efa naverana hatramin'izay tokoa ve ny tanora malagasy mahatonga ireny zavatra ireny samy manahoana misaotra anao nametraka amin'ny fanontaniana dia miarahaba ny mpijery ny Kolo TV amin'izao alina izao ary miarahaba anao ihany koa. Za angamba tsy hiteny hoe very asina satria inona marina moa ilay asina very. Amiko raha nisy reny cover moa fiteny tanora azy amin'izao fotoana izao dia tokony ampieritreritra kely ihany hoe inona marina no antony nahatonga ireny zavatra ireny. Zavatra anankiroa angamba no tiako tenenao anatiny hoe voalohany hita fa miandanja ny atao hoe tantara sy ny fahatsiarovana ny tantara eto amin'ny firenena. Matoa ny tanora ohatr'ireny nieritreritra hoe afaka ovaina ilay hira dia midika izany fa efa lavitra ilay ataontsika hoe fanjanahantany ary efa lavitra ilay izy vanim-potoana izay dia tsy tsaroany intsony ireo fiafinana ny ray aman-dreny tamin'ny fotoan'androny tsy tsaroany intsony ireo ngidiny tao anatin'izany hoe fanjanahantany izany ka mieritreritra izy fa ny zavatra rehetrarehetra dia afaka ovaina afaka atao amin'izay anaovana azy satria fa amin'ny vanim-potoana vaovao isika izao noho izany zany zavatra ny lasa zany tsy tena hoe mafezandandra intsony. Araka nefa natsidika teo dia nanameloka sy nanometsiny ny fanovana iny hira iny ankamaroan'ireo mpanara-baovao sy ireo olom-pirenena raha ny marimarina kokoa azo lazaina ve na hoe voampirofo tamin'ny alanan'ireny fanehoan-kevitra rehetra ireny fa sarotiny amin'ny tantara sy ny tanindrazana tokoa ny malagasy. Ny zavatra tiako tenenina dia ity za angamba tsy nanameloka ary anisan'ny tsy nanameloka fa na izany na izany koa tsy hoe micomprendre izy ny fiteny vahiny izay hoe reny zavatra reny. Ny zavatra fantatra mantsy rehefa tena dinihana ilay izy dia te anontany hoe tena mahafantatra ny tantarany MDRM tokoa ve isika. Misy ny olona miteny hoe fa maninona ny ampidirana amin'ny teny frantsay. Iza ny olona mahalala ny atao hoe MDRM amin'ny teny malagasy. MDRM zany rehefa tohizana dia hoe mouvement démocratique de la rénovation malagasy izay amin'ny teny frantsay. Rehefa amin'ny teny tantarantsika dia tokony mpametraka vanim-potoana foana satria hitantsika tsara hoe ny MDRM dia niforona tamin'ny taona 1770 iny no bakira anisan'ny hoe bahana hira nalaza tamin'izany. Raha niforona tamin'izao fotoana izao ny MDRM ary hitantsika zany amin'ny antoko politika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mety hoe tsapika angamba ny nanaovany azy na koa soradia mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy azy. Noho izany fijeriko azy hoe raha nitanjon'ireo tanora nanao an'iny zavatra iny hoe ampita n'ilay atao hoe fitiavan-tanindrazana tsy misy mihitsy ny antony tokony hoe anamelohana azy. Ary taddio fo anatin'ny tantarany tsy misy zavatra atao hoe masiny. Ary izay no mahadiso ny ankamaroan'ny fomba fijery satria raha izay no apetraka dia hitenitsika fa tsy azo kitihana daholo, tsy azo ovaina daholo ny zavatra nisy tany aloha. Ny tiako tenena hoe tsy azo ovaina, tsy azo dinihana. Ohatra fotsiny hoe raisiko ohatra anankiray hoe malaza ny malagasy miteny hoe tsisy mafy ny toandribe. Fa fantatra amin'izao noho ny fikaroana ara-tantara fa tsy nisy misy ady tao andriba ary ny tantara dia miteny ny zava-misy marina, ny zavatra nisy tamin'izany fotoana izany ary io tsy ny olana malagasy amin'ny lafiny ankapobeny dia hoe tsy tantara kokoa no tenenina fa tadidy mémoire hoy izay amin'ny teny frantsay ary izay ny tena olana be. Izay ny anontaniako anao tamin'ny voalohany teo hoe fantatrao ve ny atao hoe MDRM raha ataontsika amin'ny teny malagasy ilay izy. FVFFM zay ny dikany fa mino amin'izao fotoana izao fa tsisy mahalala azy intsony. Misy dia fety ny fahaleovantenan'ny Madagasikara talohan'ny fanjanahantany dia tsisy izany atao hoe fanjakana malagasy mahaleo tena zany.
teo nanao sonia taratasy anankiray radama tamin'ny taona 7 dia nivadika ho malagasy daholo ny olona mipetraka tany Kiloka ny Tuliara na amin'ny olona mipetraka tany Nosbe. Aza jona ilay zavatra satria raha diso ny tantara indrindrindra hoe avy any amin'ny fanjakana ny mahadiso azy dia lasa diso ilay ataontsika hoe fototra iorena ny mahamalagasy. Ary rehefa diso izay zavatra izay dia eo ny olana lasa diso ihany koa ny fiheveran'ny olona ny tantara indrindrindra ny tanora dia lasa tsy gagitsika raha misy zavatra miseho ohatr'ireny. Raha tena ary izany no raha veriko foana hoe raha tena ametraka fototra firenena manana fototra tsara isika dia tokony tantara mitombona amin'ny tena izy no atao. Mampalahelo kely any eto Madagasikara anisan'ny firenena tsy manana tantarany amin'ny akapobeany boky mirakitra ny tantarany amin'ny akapobeany ny boky foarany ny soratana teto ny soratana roa taona tao aorian'ny fahaleovantena. Fa ny tena olana anie ilay ataontsika hoe récupération politique ireo olona izay mieritreritra fa mitolona izy ary mitolona politika ary mampiasa ny tantara ao anatin'ny tolona ataony. Io teneniko anao hoe ny MDRM ny atoko politika ary mahatoko politika mpanao politika ny tao anatiny ary ny atao hoe mpanao politika sy atoko politika dia olona mieritreritra ny andray fahefana. Ary izay zavatra izay no mbola miverina hatramin'izao fa na ny tantarany tena hoe MDRM anie za tena miteny aminao fa vitsy dia vitsy ary ny zavatra nahagaga mianatra tantara teny amin'ny anjerimanontolo ary mpampianatra tantara eny amin'ny anjerimanontolo fa ny MDRM tamin'ny 1977 no teraka nahazo ny fahaleovatentsika tamin'ny 1977 fa ny andry efa ho 80 taona taty aoriana vao nisy olona nanoratra amin'ny bokin'ny MDRM. Tsy hoe angamba nao dokam-barotra amin'ny boky nosoratako fa anisan'ny nanitona ary nahagaga hoe zavatra eritreretina fa zava-dehibe eo amin'ny firenena ve tsy manana ny tantarany mipetraka akory ao anaty boky. Ary rehefa jerevana ny zavatra ampianarana ny ampianarana ny tanora zany zavatra be dia be mikasika ny MDRM fa tsy ny MDRM re fa ny tantaram-pirenena amin'ny ankapobeny. Mety izay ilay mahatonga antsika milaza hoe very repère ny tanora ankehitriny fa mikasika izay miresaka izay hoe fitiavan-tandrazana izay ihany isika voatsely izay tapaka tao anatin'ny filakevitry minisitra fa hanafatra mpampianatra avy any ivelana isika hampianatra sy hampita fahalalana ho an'ny zaza sy ny tanora malagasy. Eto ianao mpampianatra sy mpanabe eny amin'izany hoe ambaratonga ambony izany ahoana fahitanao izay fanapa-kevitra izay? Aloha dia hiteny mahitsy be. Amiko manokana nianatra tany Frantsa, nianatra tao amin'ny université any Paris Sorbonne, nianatra teny Ekatso ary ny akamaroan'ny mpampianatra eny Ekatso dia nianatra teto Madagasikara ary nianatra tany ivelany. Amiko manokana mahitsy be amiteny azy hoe ohatrany zavatra tsy mety zany satria ahoana moa zany niara-nianatra tamin'ireo olona ireo ihany izay tany andafy maninona izy ny tonga eto hiteny hoe hampianatra anay ary ny fiverako azy ohatrany hoe manambany ny mpampianatra pikariko zany. Za manokana aloha dia miteny mivantana mihitsy hoe tsy mety amiko raha olona mitovy ihany ny faripahaizana nanananay no andeha hampianatra izy satria ve izy vazaha tsika angamba amin'izao fotoana izao efa ela ihany tsika nahazo amin'ny fahaleovantena efa niadiny tamin'ny MDRM niady ny hafa ary niady hoe rehefa vazaha dia ambony fa rehefa malagasy dia ambany. Za mampampianatry ny anjerimanontolo dia manohatra tanteraka an'izany zavatra zany ary za manokana aloha mieritreritra hoe ao anatin'ny spécialité ananako na ny any Frantsa ary miantso manao conférence manao valakevitra satria mieritreritra fa zany mahay azy ary gaga hoe izy vazaha ho tonga indray hampianatra eto Madagasikara. Za manokana aloha dia mitsipaka tanteraka an'izany satria ohatra manambany ilay anjerimanontolo misy eto Madagasikara ary indrindrindra manambany anay mpampianatra. Ninino io vazaha zavatra hitovizana dia samy olombelona isika ary samy manana ny natomin'Andriamanitra atodoha angamba samy nianatra ihany koa ary samy manana ny fahaizany ary tsy hoe vazaha izy dia mahay no za fa matetika ary manafatra anay izy any andafy mampianatra manafatra anay manao velakevitra midika zany fa manana ny asany mpampianatra pikariko eto Madagasikara ary tokony ho ajainy eto Madagasikara izay asan'izay satria mety zavatra hanimba ilay fampianarana ambony eto amin'ny firenena.
Isaony ianao Andriamatoa Lainiriko Alexandre no ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao nitondra izay famelaberanana izay fa anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ary dia miantso ny ministeran'ny fitsarana mba hijery ny mety sy ny tambazotra manokana manodikodina tanin'olona eny amin'ny distrikana Ambohidratrimo amin'izao ireo olona iaran'ny raha-matahora sy antso izay amin'ny tanin'izy ireo izay manana taratasy mazava tsara avokoa. Mitoetra ny fipidona tanin'olona ao amin'ny distrikany Ambohidratrimo saika manao fanaparam-pahefana amin'ireo madinika hatrany ireo tsy maty manota izay milaza fa misy manoana sy manana fahefana sy ampitsara maro ao amin'ny fitsarana anosy. Velotaraina amin'ny fanaovana kolikoly amin'ny raharaham-pitsarana momba ny fipidona ny tanin'izy ireo manarara. Ho an'ireo raharaha miisa enina izay olona iray ihany no milaza fa tompon'ny tany efa nanomboka ny taona 2027 sy 2027 avokoa no nividy ny tany ireo olona ireo. Saika manana taratasy manamarina fa azy ireo ny tany izay nanaraka ny dingana rehetra amin'ny fanoratana izany. Falazaina fa osoka avokoa ireo taratasy ireo ary izay no saika anenjehana azy ireo. Maty le ramatoa tamin'ny 2021 décembre 2021 dia ny zana Kanada zany milaza amin'izao fotoana izao fa tompony io tany io nefa io ramatoa io hatramin'izay nanomboka 89 fividanana ny tany tsy hita teto amin'ny toerana teto mihitsy ary lehibe nentoan'io tamin'ny fahavelomany dia ny fanaraka taminay mpividy fa izay ary dia nitsinjo anazy na amin'ny efitra anankiray mipetrahany maimaimpona mandra-pahafatany fa rehefa maty izy 20 andro taorianany nafatesany dia tonga tatio ramatoa io nanomboka nanakorotana anay amin'izay milaza fa izay dia mpangalatra tany mpanao osika miaraka amin'ny président firaisana zany raha ity taratasy ity no tenenina hoe lazainy zareo fa osika. Anaporofoana fisin'le hoe intimidation sy ny fanaovana fihetraketrahana aminay matetika eto zany dia misy fitoriana nataondry zareo izay nilazainy tamin'ny mbola toy an'ity acte de vente ity ihany hoe izay dia manao osika sy mampiasa osika dia notoriana izay mpividy miaraka amin'ny reninay izay mariako eto fa tsisy idirany mihitsy tsisy idirany mamanay io mihitsy le fampivarotana. Dia ity moa zany zao rehefa nandeha le fitsarana dia voaheliko izahay telo mianaka sazo miantona 2 taona tranomaizina sy vola 2 tapitrisa ariary. Raha amin'izany taona mamana izany 770 taona izy tompo no hoany tamin'ny mora angamba mba tsy rariny ihany. Nandiso tanteraka ny fisian'ny osika amin'ny fanaovana enregistrement ny fampivarotana eny anivon'ny commune ny lefitra voalohany ben'ny tanàna. Namafisiny fa misy ny dingana araina amin'ny fanaovana izany ary misy ny famitorana mialoha ataony eo anivon'ny commune. Possible fa efa voamarina daholo sy ny rehetra dia amarinina amin'ireo commune dia tsy possible hoe ihany fa tsy tonga vavatry efa tonga vatana teto dia tsy possible iboky koa dia voatahiry ato amin'ny commune iboky io mbola voatahiry ato ny 10 taona 20 taona makany aritra hatramin'izay dia mbola voatahiry ato amin'ny commune ibokina légalisation io dia tsy maintsy malagasy aloha fa tsy aza midy amin'ny vahiny ny tantsika. Faharoa ny mpivarotra aloha zany no mila marinina voalohany hoe anazy marina ve le tany dia ilaina jerena fatarina aloha zany situation juridique le tany ve misoratra marina amin'le mpivarotra latsaka ny 3 volana io dia raha mpandova izy dia ilaina marinina ny fanamarinana mampandova ny acte de l'autorité sy ny tombam-pananana dia firy izy ny mpandova dia rehefa voamarina izay dia makaty daholo le mpandova ireo mame procuration an'ny olona iray amin'le mpandova na izy rehetra no miara-mivarotra an'le tany ny entina amarinina tsara daholo izay rejet dossier rehetra izay dia tsy maintsy latsaka ny 3 volana daholo dia amin'ny alalan'ny karapanondro aloha voalohany indrindrany tonga tena vatana mihitsy izy aty amin'ny commune miaraka amin'ny karapanondrony dia manao dépôt de signature ao amin'ny book d'enregistrement légalisation zany aloha izy dia avy eo izy misy fifampivarotana na acte zany acte de vente ifanaovan'isy le mpividy dia manao signé ao daholo ny mpivarotra
de manao sineo koa mpividy a de ilana vavolombelona roa farafahakeliny izay akta izay de amarinina ihany koa zany a ilay mpividy. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, ny fanakorontanana azy ireo sy ny filazana fa lany daty ny taratasy fifampivarotana nataon'izy ireo sy ny mpivarotra tamin'izany sy ny fanakorontanana lava azy ireo eo amin'ny toeram-ponenany no nafaty ny vadiny izay niara-ny vidiny tany taminy. Izy ihany koa izay ao anatiny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao. Manana taratasy manazava fa efa voasoratra ary efa nanaovana ny enregistrement teny amin'ny domaine ny taratasin'izy ireo. Nambarany efa tsy ala amin'ny tany izy antony efa namozany ny vadiny. Olona ozy zambany vola fa nilika zambany taolana. Zany nataon'le zany hono resahany eo. De ahoana ty eritreritry ndity. Ireo ndray ozy de tsy maintsy miala ireo e. Tsy maintsy asiko ireo. Acte de vente zay efa lany dante rehetra io nataony. De zay ny tambavany eo de olona firy ndray makao e. De ndray mivileta. Aza miala ory bebe. Mijery io zao hoany nahazo anazy eto. Hay fe ozy zao de dada ny varotra de ahoana ny tokony tsy amitiana type miosy izy. Tena lainga daholo eo manana tribunal io. Fa tsisy zava-mariny fa lainga. Ary zany nataony hoe zandreo izy raha zao amin'ny tribunal a. Zanakan-dranony eo. Manana olona ambony aho izy a. Misy vola tenenina mihitsy fa raha iza hoy ny mpanao fanjakana hamonjy anareo tsy misy mahavonjy anareo raha mbola izy no izy. Zay ny teniny. Zany ozy izy na Andry Rajoelina zany tonga ao. Non. Zany ny teniny zany. Tsy misy fanjakana marina veha eto amin'ny firenena ka say manao izany. Misy amin'ireo olona manandrara ireo no efa manana titre sy borna ny taniny saingy udiny ny mpitsara tsy hita izandra ny fianazavana. Ary ny fampitahorana amin'ny tsy fanekena ny didy mivoaka no anaovana ramatahora azy ireo. Niakatra ndray zao tamin'ny 4 mars. De niakatra tany daholo ndray zao tamin'ny 4 mars de ozy izy le mpitsara hoe tsy maintsy nareo zany moa izy mandany didy mpitsarana satria hono zany le vadiko tao fitsarana nanao hoe nena monsieur le président efa titre bornier ka za tsy hiala. Ianao zany tsy hiala andany didy mpitsarana ianao. De hoe za tsy hiala. Ka fahalalana an'ireo ao amin'ny fitsarandreo efa vita voarisorisina vola mihitsiny. Vita misy kolokolo eo zany. Mizesta mihitsiny izy. De mbola hiakatra ndray zao amin'ny latsinainy. Amin'ny latsinainy ndray ny 18 de hoe amin'io zany no fitsarana an'le izy ka tsy fantatro na ivoaka didy amin'io zany zao hoe ahoana marina na ahoana. Zay ne de mitaintaina lava satria nefa anay le zavatra de mitaintaina. Satria efa nitenenina le mpitsara hoe zay manana acte de vente, manana juridique, manana boky. De naseho anazy daholo zany ireo fanananao andreo ny acte de vente sy ny juridique. Naseho anazy tany, tsy nenga tsy nentina indray hono izy. Tamin'ny 4. De niraisiny ihany zany de klasena fotsiny le zavatra. Tsy nijerevany. Ankilany, ny tambatra arisy nanao fitoriana iray ireo olona hiatrany ny antsoja ireo. Ny lamima tsara ny fampitorana teny fiadanana raha ny fanazavan'izy ireo, saingy tsy nahita rariny indray izy ireo fa rehefa niakatra teny Anosy ny rarà. Ny fitsarana eny Anosy izay lazainy ireo tsy maty manota fa efa lasan'izy ireo. Any Antsiranana dia ny taona 2024 no nanomboan'ny tanora adventiste maneran-tany nantanteraka ilay hetsika antsoina hoe Bible Sermon izay mifototra amin'ny asa fanasoavana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fizarana PPN toy ny vary, savony, lamba, voamaina ary fanomezana raha maimaim-pona. Ny tanànan'ny Diego Suarez no nahazo tombony tamin'izany androany izay tafiditra indrindra anaty ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora adventiste. Tsy zaka ny eritreritry ny tanora adventiste ny mahita ireo mpiarabelona aminy marary, mahandra, fadiranovana, miadiriry amin'ny fiainana ka nitondrany fanampiana toy ny vary, siramamy, savony, tsaramaso, lamba firakotra sy ny sisa maro hafa amin'ireny hôpitaly mpanjakana regny. Teo ihany koa ny boky entina mampitombo ny ara-panahy, entsika izay tafiditra indrindra
amin'ny andiany faraika amin'ny folo ny salotra anarina hoe misehoa amin'ny tanan-dehibe fanomezana izay noentina mba ahafahana mifanampy isan'izany ny vary isan'izany ny savony poudre sy vongany ary fagnatin'izany siramamy ary fizarana ny boky ary ny mamaragna azy moa ny fanomezana raha ary soragna ny fahavitrihana zay nanan'ireo tanora nanomboka tamin'ny aventurier hatramin'ny madinika indrindra ka hatramin'ny lehibe no nandray anjara ary misaotra ny ray aman-dreny sy ny fiangonana teo amin'ny fanohanana izany asa tamin'ny alalan'izany tanora izany. Manentana ireo zaza namany Ianaely lehibe loatra ny fibeazana ara-pinoana. Za zegny 5 ans. Za zegny zaraboky amin'ny hafa. Tiako koa nareo tsaiko jiaby mba hitovy aminaka izaraboky ka. Tsy janona ity asa fanasoavana ity hoy ny tompon'andraikitra fa hotoizana amin'ny endrika hafa. Tsy hoe antsika tanora dia isy asa tana maro izay ataontsika anasoavana ny mpiarabelona amintsika. Fa dia mampimona antsika dimizao amin'izay asa tana maro zay satria anisan'ny adintsika izay tanora adventiste antsika ary indrindra mampiarabelona amintsika. Rehefa amin'ny maresaka avy any ivelany dia olona mahery ny 30 no namony ainy izay nahafatesana zaza amam-behivavy nandritra ny fanapohana toerana natokana ho an'ny ampifindra-monina ao Banc de Gaza araka ny tatry ny ministry ny fahasalamana ao Hamas. Fanafiana izay niseho nandritra ny fifanjaniana amin'ny fampitsiarana ny ady. Ankilany efa manakaiky ny faritan'ny Palestina amin'izao fotoana ilay sambo lehibe voalohany izay mitondra fanampiana avy any Amerika saingy tsy ampy ireo polina manoloana ny anoanana misy anatoerana ankehitriny. Dia zay ndray tomboky lasety mivavy no marana ny fiarantsika tamin'ity alina ity isorana fiainanao nanjo izany hatramin'ny farany fity nokolona mitondra ny fampalalambavao eto amin'ny raha mpitso ny tena kosa mametraka ny mandra-piona indray. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.